Izay ny teny am-ponikanja iny zany ny lalao voaositra tompon-daka ny FTM Manjakaray fa atoriny lalao dia nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpilalao sy ny mpanazatra ho an'ny FTM Manjakaray dia namarany mampanazatra fa dia tafita ny afatra napetrany ho an'ny mpilalao satria dia nivoaka nandresy ny FTM Manjakaray ho an'ny Kosfa kosa araka ny fanazavana nomeny Brazil izay mpanazatra ihany koa dia nambarany fa lesoka ho an'ny Kosfa ny tsy fampinisa teny am-ponikanja teo amin'ny fidirana afaharoa ka anana ny saritra ny fiarovatena sy ny fanafiana izany. Inona aloha tamin'ny ankapobeny, inona ny azonao ambara? Ny azo ambara raha malala ny transformation raté zany tena olona Kosfa dia nisy an'ilay carton rouge. Zany hoe raha nosaina ny coup de pénalité ety ny saina teo nisy teo fitina valo. Et raha maty daholo zay plus 3 fois 16 7 21 3 fois 8 24 plus ny score iny raha malala ngamba dia teo amin'ny rouge zany ka efa bangana be dia lasa lesoka lasa nisy fotoana lasaka ny moral le pilote dia fe tafaverina reny fa tarana zany le teo amin'ny première mi-temps somary mifanakaiky ihany misy tena misuer be inona zany tena nisy teo amin'ny deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps zay ny lesoka le fahabangana misy le carton rouge Kosfa. Manahoana ny fomanana amin'ny iezaka nomana mafimafy koa amin'ny tsisy moramora koa iezaka hiaro ny voninahitsy Madagasikara tsy anjaraka ely mandoha Kosfa fa anatra ho an'ny Kosfa zany ali manana zany efa tena fanomanana zay satria efa fananana hevitsika zay hoe andesiny tena Madagasikara manaro iny dia mba ao anatin'le tena fanomanana endrika anankiray hitanay miady amin'aro io zany dia nanao hitanay zany. Inona ny tena raha iverenina kely ianao inona ny hitanao hoe tombony ho anareo zany tamin'ny androany? Ny tombony ho anay resaka mobilité dia défense angamba satria misy fahaveresana baolina maromaro amin'ny alalan'le défense dia misy contre-attaque maromaro maty. Efa azo atsidika aveo inona ny teknika tena ho masahana ohatrana amin'ny fidinany amboarana ranomasimbe ihany? Ny teknika tena ho masahana fidina amin'ny ranomaso maheno zany dia mahita eto tena androany reny satria ny resaka fanohanana molina produit mol pénétrant zany zay ny tena omanina zany. Vita dia finalina na andresy tamin'ny isa mazava ny FTM Manjakaray nanahoana le lalao tamin'ny ankapobeny? Le lalao tena tsara be tsara zay zany efa natoky any zay lasa anaty penalty fa efa ela koa zay nanomana ny préparation ty reny inona ny hitanao hoe tombony ho an'ny Manjakaray? Tombony amin'ny Manjakaray le rapidité sy tanjaka zay tendreka tombony amin'ny Manjakaray sy nenay koa olona boy kely dia anatiny tena herin'ny tsara mihitsy zao dia ampiny le lehibe be. Manahoana ny fahavonona hiatrika ny fidinany amboarana ranomasimbe indianina? Tena efa ela koa ny maître nanomana an'io hoe zao avy ny stratégie ananaovana an'io CCSOI amin'ny ranomasimbe indianina io efa ela koa zay fa miatrika an'io tsara mihitsy zany zao. Manahoana le lalao tamin'ny ankapobeny? le lalao zany nalaza tratriniherina ihany zay fa ny faiblesse-nay zany isa le carton rouge iny dia vao lalao tsy ampy zay dia lasa surnombre foana tamin'ny attaque. Mifanakaiky ny isa teo amin'ny première mi-temps teo amin'ny deuxième mi-temps? Teo première mi-temps mifanakaiky ny isa dia teo deuxième mi-temps lasa misy eranelana? Iny dia tontanao hoe misy an'le carton rouge zany tena faiblesse-nay dia zay nahatonga an'iny lasa lalao tsy ampy zao.